dada sy neny. Fizarana voalohany. Diampeny ny diary asana fanala. Ireo nanome aina ny tantara Romy Arimanana, diary asana fanala, Priskara Koto Arimanana. Miaraka tamin'ny Santatra Lantoniriny Aina sy Ravaka Antsaniony. Nandry Feosinana Totosa. Iazarandry. Lalao lalao mba mifoaza aloha ianao e. Fa hoany ka efa marana sady ny andro. Efa maraina ny andro e. Zany hoe efa amin'ny 4 maraina zao. Fa zao andeha amin'izay lalao. Fa hoaiza sady amin'ny andro vao maraina koa ty ianao. Ka andeha ho any amin-dramanana ko. Efa nanafatra manko izy omaly fa hoe mila mandeha maraindrena ho ny andro any. Tena zany koa aza ve dia tsy maintsy maraina be ohatran'izao ka. Naninona raha mba rehefa mazavazava ohatra vao mandeha. Ka mbola lavitra ny misy andramanana iny. Sady sao dia tary eo indray koa ka ampateritra ny leranga iny. Izay efa tena leo ny vavany iny mihitsy. Tena mba tsy mety kosa izany ka. Tianao iny amin'ity andro vao amin'ny firy. Zao lalao mety tsy afaka miverina eo angamba atoandro fa azo isana sakafo. Sakafo na resy very kely ihany andrahoana. Misy zavatra sendramanana ataoko mantsy dia mety tsy afaka hody aty mihitsy ahy. Dia tsy mody eo izany ianao raha tsy hariva. Raha hariva mihitsy aho vao mety tonga eoko. Sady izay fa lasary lalao efa me mazava ihany izany andro izany. Andrasy vetivety aloha e. Andrasy aloha fa misy zavatra omeko anao ato. Fa inona indray izany e? Ty misy akanjo mafana. Eto anaovanao any fa maty ny atsika any ianao e. Fa taiza nahitanao an'ity akanjo ity lalao Nividianao angaty? Ina re akanjo nenteleza mpiara-manasa lamba tamiko teto iny. Tsy manam-bola hono izy dia namidiny tamiko. Dia nividiako anaoko. Hitako mantsy fa ilainao amin'izao rininy izao ito. Dia taiza indray nefa nahitanao vola nividianana an'ito e? Ka mba nisy kely ihany re taty amiko sady mora koa ny iny e. Alohako tsy kelikely ny volany fa tsy tonga dia indray mandokory. Enao koa lalao dia efa tena mahita atao mihitsy ka. Ny vola hividianana sakafo ary atao trano efa mila tsy ho hita. Dia mbola mahita an'izay mividy akanjo ihany. Maninona zao raha mba hiverina ny vidianana akanjo raha hividy ihany ianao ka. Sady izy io zao tsy mamanana akanjo vaovao mihitsy. Tsy maninona izany re izany rabary Fa mampalahelo akoa ny ianao mandeha maraina isan'andro io e. Harany amin'ny verindray aza matahotra ianao fa efa nilazako izy hoe rehefa mandray vola ianao rehefa mifarany volana dia tsy maintsy hividianana izy. Sady mandehana amin'izay ianao ka. Sao dia tary eo. Hoay marina. Izay ary fa lasa lalao raha hariva indray izany. Dia lasa indray ilay vadiko. Tena mampalahelo mihitsy izy iny ka. Tsy manapitiny fa sy tiany manana atao azy dia tsy maintsy ataony avokoa. Aza verangako na dia efa andro rinina mamirifiry ohatran'izao aza dia tsy maintsy mandeha vao maraina foana. Ka raha mandray nefa amin'io sara raha mba misy. Aleoko aloha za tonga dia hanokona sakafo maraina ka. Sao dia tary tokoa ny sakafo ny vero kely andeha hianatra. Ay tokoa. Raha bary moa izany dia tsy ny sakafo kory nandeha any. Eny izy fe moa dia tsy mba hitany amin-dramanana any. Tena taraiky marina vao tonga aty. Amin'ny firy marina moa zao Oay. Tena efa amin'ny 10 ora maraina kay. Alavitra loatra koa ny lelanelana avy aminay sy mankaty amin-dramanana e. Na dia efa mba mandeha mafy raha dia tsy maintsy hoe tara foana. Ary aleo tonga dia sokafana ny vavahady dia miditra ka. Oay. Rehefa raha manana anio mijoro eo ambaravarana izany dia tsy maintsy azy menina amin'ny lerangaty indray izany ko. Tena efa manomboka manao atsirambina ny asa misy anenareo izany rabary. Aiza koa ny dia hoe manao atsirambina raha manana. Manao ahoana aloha ianao Mba jereo ane hoe amfiry zao dia izao ve nareo vao mba tonga ato. Fa tsy efa mba nilazaina anareo tamin'ny maly kosa ve rabary fa mbola maika andinga za io
Mbola aiza ny lalako nefa zonareo vao tonga. Tena miala tsiny mihitsy aloha Ramanana. Efa mbanezaka ny fomaraina sy nandeha mafy ihany fa alavitra loatra ny le aty aminareo Zay ny natarakely Ka zany le tiana atao hoe miasa. Na lavitra ary dia tsy maintsy atao izay atongavana amin'ny lera. Raha tarany amin'izay alia koa zao za dia ahoana ka? Sa tsy misy dikany amin'ny lahy mihitsy zany? Ao rehefa tsy androtsony zany Ramanana. Ka zao sasaoainga ny fiarifa io no etiko androany. Ary atovy ainga na fa maika ho aza tsy maintsy vita ny lamandram-piomako io. Zay fa andeha iomana vetivety aloha. Zany Ramana sy ny leranga vidiny akory ny arerahako tonga taty vao maraina. Ny arabana ataoko za moa tsy mivaliany akoriko. Tena olona tsy mitsinjo ny hafa mihitsy zany ka. Ary aleo koa aloha anasan'ity fiara ity sao dia vao memeniny eto indray. Ary tena mba mora mandoto fiara koa ny Ramana an'izany. Fiara vao omaly maraina veranga tony zasana dia efa maloto be ohatro sady. Ity ve ho vita raha tsy rovi. Neny Vero, efa tonga ianao? Ye, efa tonga ka. Ary nga mbola be dia be ny lamba sasany neny. Efa kely ihany kisisy reto Ka alao ara-piko neny. Aoko zao ihany ka. Sady efa kely ny ho asisy reto Efa manakobana sisa dia vita. Ary dada nga mbola tsonga ry neny. Tsy moty ane izy androany atoandro Mbola misy zavatra ataony any amin'ny Ramanana any dia tsy afaka mody eo izy. Fandrio nga mbola miverina mianatra androany hariva ka. Tsy miverina intsony ka, raha-pito indray. Ka very aloha mba pio apiakatra an'ireto lambo reto any ambony eny Ndao are. Kay, ary mavesatra be ngizy zany ry neny Tia ve ho zakan'ny neny rery? Ka lamba mbola manty be daholo ny ry Vero Sady tsy maintsy any tanàna zao reto ny hafa tsy misy afaka nahazana azy tsony ety. Dia ahoana re zao ny fomba hitondrana an'io Sady aveko veta roa be mihitsy lambandry zareo avarantsika ihany ny reto Sara koa aza mba nandalo indray mba nanampy an'tondra n'ity tetiko. Soto koa aloha raha tsy zany angamba dia niady rery teto neny nitondra ny reto. Ka eo ary aleo ty maivamaivana ity no etindry. Ao fa ataotao indray dia tonga dia mandehana. Dia iza indray zany ampilolohan'ny neny ka. Sady eto tsisy olona mandalo mihitsy Mandana re tonga dia mandeha fa voatataoako foana io na dia tsy misy olona aza. Ao Zay ary tonga dia mandehana amin'izay. Lasa zany Eny kia. Ary tena mavesatra marina anie izany lambo izany kanefa eto tsy mba misy olona afaka natatao akory. Dia tsy maintsy izaho ihany moa izany hampiakatra n'ity ato an-dohako. Ary aleo ampiakarina dia mandeha ka. Sao dia taraiky aty eo ka tsy ho maina ny lamban'olona. Tena mavesatra ka. Zay ka. Ary aleo mandeha amin'izay. So ihany koa aloha fa efa masaka ny sakafo tonga dia mihinana sisa rehefa avy aty. Rabary fanakaiza koa riny teo. Rabary Ahoana izay madama? Mitady ainao? Fa mbola nakaiza koa nareo efa oviana izay ny tatatany antso anao teto. Ka mbola nanadio an'ilay garasy tao anie za madama Tena tsy haiko mihitsy ny antsoanao fa azafady. Dia manao an'izany ve ny mahalandro anao ao? Ny tokotany ity maloto ohatran'ny inona tsy mba diovina akory. Ka efa nafaparan-dramanana mihitsy any ary madama momba n'io garazy io Tsy maintsy diovina hono io. Alao fa fitaiko ny tokotany rehefa vita io Avelao any aloha zany garage zany. Ary avy aloha fa misy zavatra nirahako anao aty. Dia ahoana zany io garazy nasen-dramanana nataoko? Avelao any rehefa vany ianao manohy an'izay asa tsy vita rehetra ao. Ary midira ty an-trano aty. Eny ariko. Ka izao hitanao ty taratasy ty. Aterinao eny amin'ny stationnement ty izao dia izao fa misy olona efa miandry anao any. Dia hoenty miaraka aminao koa ty zavatra nahatiarony ty. Ary aingana ianao sao dia lasa eo ilay olona. Dia aiza ho aiza eo amin'ny stationnement moa zany no anaterana an'ity Efa misy olona miandry anao any. Eo amin'ny fandraisana fiara eo mihitsy izy no miandry anao. Tonga dia fantany ianao vao hitany. Ary izao raha ohatra ka mbola tsy tonga ao izy dia andrasanao eo izay hatongavany. Mazava? Mazava.
dia lasa zany madama Ary aza mijanona ela be ihany a fa voaray an'ilay olona ireny dia miverenaingana ianao eny re madama dia tsy maintsy andeha anaty ranoreto indray zany aloko ny zavatra nampanaovin-dramanana any efa ity mbola tsy misy vita akory zany hoe tsy maintsy miverinaingana zany fa ratsy zany dia ataon'ilay rangahy mahita eto indray nefa mbola aiza moa ty fiantsoana amin'ny fiara aleo aloha rangahy sy maresina azakazaka kely mihitsy sady sao dia tratra riva ty eo indray ahita aloha za madama Marianina eto dia mbola tratra alina indray zany ko ilay olona nandrasaka tany koa ny tena nahatratra rivana ohatr' zao aiza ve rangako efa ho adiny 3 taoriana natongavako ty izay ilay olona vao tonga dia tsy maintsy azy memenina ato indray zany indrindra fa amin'ny ramanana aleo tonga dia hiditra ndry ary angah mbola tsy tonga ato ramanana mbola tsisy fiara ny eto amin'ny garazy eto zany ie mety mbola tsy tonga kosa angah misy ka eto tokotany raha mbola tsisy diana fiara koriko ary aleo mandondona fa tsy sady efa maika hodiko fa mbola taiza ianao rabary a maninona n'izao vao tonga ka tsy zany re madama fa mbola anakaizy nareo rabary a ramanana aina efa tonga ato ny fanontaniako le ty valiana fa tsy zany ndray nametrahany la fanontaniana eto ka tsy zany re ramanana fa mbola ny raha madama nandeha nanatra zavatra teny amin'ny fiantsoana amin'ny fiarany ahy nefa le olona naterako an'ilay izy mbola tsy tonga tao akory dia tsy maintsy voatery ny andry azy teo aloha ka na zany kosa sa ve rabary dia ariva be tahak'izao ianao vao tonga ty mety mbola nilozanao nanita-dalana indray angamba tsy zany kosa madama tsy zany fa teny efa tara be mihitsy an'ilay olona vao tonga tao za zany eka efa mba nezaka nandeha mafy ihany ny lalana moa somary lavitra dia tsy maintsy tara ihany ako dia veriny lafa-ketrona mihitsy zany izay mivadoka manan-kempiasony lahy amin'izay lainga marivo tototra any tenena fotsiny lesy rehefa tsy hanao tsony rabary be da be ny olona te hiasa ary aiza zao le karazana saiko ny diovony laka ka efa teo ampanaovana azy mihitsy any raha manana ny raha matamy nieritreritra hoe rehefa vany toizako nefa ny kanjo moa za taraiky tany iniko tsy misy an'izany rabary fa ianao mihitsy nefa tsy te asa tsony mba eritrereto anie hoe tamin'ny firy ianao ny rahako dia zao alina be zao ianao vao mikadina eto tena miala tsiny re madama Ramse tena tsy fanahiniko anio ale izy ela be zany tsy maintsy diovony lahy aloha io garazy io dia nizao misy vahiny manakaja ho avy mantsy hoe raha-pitso maraina ka tsy tiako raha hitan'io io garazy mikorotana be io rehefa vita mihitsy zay lahy vao mahazo mody andray kosa ramanana andro efa hariva be zao ve dia mbola nadio an'io ndray kosa za anie mbola lavitra mody aleo fa tonga maraina be ara-pitso dia tsy maintsy ataoko alina be kosa raha hoe mbola nao an'io ndray ako ka ny adalany lahy le ty ny te hijanona hariva be any amin'izay alehan'ny lany sady tsy misy hoe raha-pitso maraina zany lahy manao an'io fa zao ny fantatra dia tsy maintsy vita ny landroany io tsy ela ndray no andeha anala baraka na vahiny ko tonga raha-pitso eo eny ary ramanana aleo fa andeha anao an'io zany aloko dia angamba tsy tafandalo eto aminareo mivaditsony fa tonga dia mandeha rehefa vita fa velomy dia tandremo ataon'ny lazara fa vita eo indray io ataovy madio tsara oay ary zao saika adiniko tsy maintsy tonga maraina be eo lahy raha-pitso fa mbola haka an'le fiararia amin'ny garazy ery simba teny an-dalana mantsy le fiarako androany ka tsy maintsy najaniko tany aloha dia lahy zany makazo vao maraina mazava mazava zay fa lasa ramanana ary maninona tokoa raha lefa mody aloha izy zany efa nilasa fa ho avy vao maraina eo koinona moa mbola lavitra ny trano misy an'zareo tsy misy an'izany raha matoa amiko rehefa miasa dia miasa tsy misy manambitamby zany inona koa ny raha raiko n'izay trano ny alavitra any ny fantatro fotsiny dia hoe vita ny zavatra saiko ataony vao mandeha izy enao koa ve meo olaitra kisoko amin'izany eo ary andao koa hiditra amin'izay ka mbola aiza foana ary ty rabary ny mbola tsy miditra trano ihany hatramin'izao sa ve tradralina tany amin-dramanana tany indray nefa na dia zany aza ve dia tsy mbola tokony ho tonga ihany amin'izao ory izao neny mbola tsy tonga foana nga data ay ianao mbola tsy matory foana mbola tsy tonga re izy sa koa reto mba lasa saina hoe mba hay sara izy zany ve ohatrany tsy fanao ny dada mihitsy le mody alina be ohatr'izao ka
Mety mbola nisy zavatra nataony ngamba retsy Say mety na alina be azo ohatran'izao fa hony marina ho ary vero ahoana ry neny manahoana tokoa moa izao ny fianarandriko ty mandeha tsara ihany sa manao ahoana eny ny fianarana aloha hatreto mbola mandeha tsara ihany ka tsy dia misy olana loatra fa mampiasa saina kely afotsiny izao dia ny hoe ahoana retsy inona tokoa moa izany ny zavatra ataoko eo rehefa vita eo ny baka dry fa ny zavatra ho atao andre ahoana koa ka ny momba ny fianarako ka mety mbola noho ihany ve za sa hijanona amin'izay fa ndry verivero adaladala fa hijanona hianatra ahoana koa sa efa tsy mazotsonony amin'ny fianarana koa tindry tsy izany rery neny hianatra ve moa dia tsy ampazoto e gaga ndry amatsiko fa ny amin'ilay hoentomanana angelina zaiko amin'izany e tsy ho moramora mihitsy manko ny vola lany raha ho andeha ho any amin'ny oniversité tsy kary jereo izao fa efa sahirana beko vero nasahirana ary ny antsika mbola tsy niteny mihitsy izay hoe tsy ho vita ntsony ny fianaranao e ary tsy nieritreritra ihany koa izay mivady hoe hanajananao amin'ny fianaran'izany eny fa na dia mety hoe mbola sarotra tokoa araka ny teninao ary aza mbola mieritreritra n'izany aloha ianao e mbola vonina foana izay ny hanampy anao amin'ny fianarana hanao izay hatafitanao ny tanjonay e ka tsy izany angery neny fa mba lasa ihany ny saiko hoe na nitoerana hipetrako any Antananarivo ary ange mbola tsy fantatra e tsika tsy mba hoe mananavana na fianakaviana mipetraka any akory aza mieritreritra n'izany ho alondry atao fotsiny izay azahoana an'io baka io azo eny oay ary ohatrany misy mandondony izany mety dady anga amin'izany fa aleo tonga dia izany hitsangana mo azy e dada fa toa hariva be ianao vao tonga avelo aloha za hiditra ry vero any atrano miresaka fa mbola taizy ianao rabary toa alipody ohatran'inona izay sy neny teto efa nitataina be mihitsy hoe mbola nakaiza ihany ary ianao fa inona koa nefa ny tokony ampitaitaina anareo mianaka amin'izany e otry ka hoana kosa moa rabary ny tsy taintaina izay tsy mahalala izay zavatra mahazo anao any iza moa mahita raha nisy nanao raha tsy tany an-dalana tany ianao na nisy nanentaka ohatra aza dia miteniteny foana kory ary lalao iza koa zao nanentaka io ka iza moa ny mahalala an'izany e ny aty amintsika tiana izao efa tsy azo antoka ntsony ny fandriam-pahalemany fa mbola taiza marina aloha ianao e ka tsy izany ndrery izy mianaka fa mbola nampanaovin-draha manana zavatra be dia be any atao e alina be ilay izy vao vita dia zay vao nalefa nody fa naninona kosa nefa raha pitsy izany vao natao ka aiza ve dia andro efa alina be ohatran'izao vao tonga ka raha manana ve anaika an'izany eo e efa nilazako azy mihitsy izany saingy izy vahiny ho avo ny ao amin'ny eo raha pitsy ka tsy tianao tratra ao io karazy maloto be io dia na izany aza very dada dia tsy mba tsinjoviny akory ny fodiany dada ty lavitra be aty ianao ve anaka vahiny amin'ny toetran-draha manana tsy misy irarainy izay tranonao alavitra any fa mifatany vita ny asany arono marina ho mba ahoana ihany tokoa moa ilay karaha manao ny araka tamin-draha manana tany Antananarivo iny tsy efa tokony mba fotoana hanomezany an'izay kosa ve to tsy haingo tsony manko ny toiniko eny raha ny tokony ho izy aloha dia tokony efa naloha mihitsy iny saingy mbola tsy namemo izy ka atao ahoana ry ny taky azy an'izany koa tena manahirana beko ny toetran-draha manana efa iny fantatra ao iny any fa manahirana ahoana koa e vidika tsy amboanao ny alainaoko sady taoko nisy fifanarana mazava mihitsy tamin'iny ao ty aloha ny sakafony dady misaotra vero anga zao za hihinana ny dia akory otry ohatra ny efa mihidy izany eny vavonikory lalao e hoany dre rabara ny sakafo sa efa nihinana tany amin'ny raha manana ianao mbola tsy nihinana izany efa tsapako efa fenifeny be izany fotsiny vavonikoko aleo isarina fotsiny efa rehefa mifoara alina dia hohaniko eo ihany io e tiry very fonosy dia mba ataovy mafana tsara fotsiny rehefa mahatsiaro ara alina dia mihinana azy ihany dia tsy hinana na dia kely fotsiny aza ve dady mbola tsy hinana aho tonga angamba dia andeha atoroka sady mbola tsy maintsy fo maraina be koa ny izao raha pitsy maraina otry fa hoaiza vao maraina indray ianao fa nisy fahasimbany tany an-dalana tany reo ny fiaran-draha manana androany dia najanony tany amin'ny garazy tany za zao no tsy maintsy irany andeaka an'izany vao marainako
tena tsy raryntsony kosa rahabary ny ataondramanana ka mba mariny efa alina be ohatran'izao ianao vao avela mody dia mbola mifiry maraina koa dia asainy makany indray ka ataohoana mory lalao fa izay mibaiko dia tsy maintsy atao tsy maintsy manaraka ny zela zay raha mbola te handray karama koa ary maninona ry dada raha mitady asa hafa ny karamany dada ao amin'ny ramanana amin'izany efa sady kely fotsiny mbola manararoatra manabota ny dada ihany izy ka aiza raha ozy ianao ry verina hita safy eo raha nahita ve za tsy efa ela ny ala tao amin'ny tao io aloha ny misy dia tsy maintsy efinana mafy na mora sady amin'izao koa ny anaka tsy mimora izany mitady asa zany dia andeha vao maraina indray izany ianao raha pitso tsy maintsy mandeha maraina koa fa indry ary inona koa aloha tia mahatonga anao milangilana tsaikitsaiko ty izany ohatrany tsy mahazoaina mihitsy ny fahitako anao izany rahalao fa misy inona ka zany ndray rahabary fa nienjera ho aho za tamin'ny atoandro teo dia ohatra misy marary be izany eo amin'ny valahako ao tena tsy mampahazo aina mihitsy fa nienjera ahoana angatsy nijery lalana sanana inona nitondra lamba mavesatra be nge izay tamin'ny atoandro ry dady dia tamin'izy efa kaiky tonga taty an-trano vao nienjera niaraka tamin'ilay lamba vakatra amin'ilay koveta mihitsy nge zany ve ka efa nentina tany am-panoatra zany ka izy ary ane tsy mety hoentina any ka ilay izy ne tsy manindra ny rabary sao alin'izao fotsiny ilay izy vao mieniko somary marary amin'ny valahako ato ka tokony nanantona mpanoatra ihany ianao na izany aza ry lalao tsy fantatrao ny izay zavatra makarary ianao any amin'ny valahanao any izay nge ho alina izay ko anazy sady nitotona teo amin'ny valahany mihitsy ry dada ilay koveta feno lamba navesatra loatra angamba dia tsy zaka antsony fa mba taiza koa moa ianao ry very tamin'izany fotoana izany tsy mba nanampy azy akory zary nitondra n'ilay lamba afako sady mbola nanahan'ilay lamba dia tsy afaka antsena azy mandehana mihitsy aloha nareo mianaka mandeha makany amin'ny mpanoatra raha-pitso maraina ka diaza mbola manao raharaha mihitsy aloha ianao ry lalao raha-pitso so dia maninonmanino ianao ka nahirana anay eo sady very raha teo koa moa raha-pitso tsy mianatra rabary mpahory kely any aloha eto amin'ny valahako eto fa tena ohatra ny eniko marary ane izany hitanao zany zao lizy vao mihetsika mandana ngery very mba maka mianaka noraka azo vetivety raha pitso maraina nareo mianaka tsy maintsy mandeha makany am-panoatra mba nanao ahoana ry izay lalao any tena mbola tsy salama mihitsy izay nilozako tamin'ny maraina izay ka tena miasa be mihitsy zany ny saiko angamba ody mihitsy androany ka hijery azy mianaka tena tsy mandry mihitsy ny saiko raha mbola hijanona eto akory moa ny agagako raha nahita fa ay mangana be mivalahany lalao maly aliny izy aza motsy natoro mihitsy fa nitaraina ho marary foana mparain'ny andro tena tsy maintsy miteny azy mivady any dia angataka ody ka fa inona indray ity malasamborona ny lahy ty fa tsy niasa natao jereny raha mbola misy zavatra vita ny lahy mihitsy hatramin'ny marainy ka tsy zany re raha manana fa somary manana olana kely any io dia izay mahatonga tsy ao tsara mihitsy fa olana inona indray zao zany ka sa resabola indray tsy salama re mivadiko raha manana nienjery izy maly dia nisy zavatra voadona ho to mivalahany tao tena mbola naharary be mihitsy any izay nilozako tamin'ny maraina izay ka inona mahalasa saina ny lahy amin'izany nga izy tsy efa nasaina nakany amin'ny dokotera ka tany amin'ny mpanoatra zao no nasiako nalihaniko mbola iza vao ahita dokotera sady na vola entina amin'izany koa nge raha manana tsy misy ka ary zany izy hoe efa nakany amin'ny mpanoatrako inona tsony zany mampiasa saina ny lahy amin'izany ka tsy haiko rehefa tsy mandro mihitsy ny saiko raha manana raha mba mety re dia aleo aloha mba handeha ody eny fa na dia hoe hijery azy mianaka fotsiny ary fa handeha ody ahoana alitya tena sahirana be mihitsy any izy mianaka ao fa tsy hitanylanga io asam-bola be da be io ka io zaridaina rehetra io zao dia mbola lahy daholo manadio sy manamboatra an'io androany tontolo ka handeha ody ahoana ka mba efa nilazaiko anao kosa ny raha manana hoe tsy salama mivadiko tsy mety amin'izany ny asa le ty tsy azo atao an'izany sady ngamo ny zanakelahy tsy efa mikarakara azy ao ka inona indray mbola andehana ny lahany ka inona raha ozy ianao vitanizazy iny aleo aloha raha manana mandeha ody mba mariny aleo fa raha pitso tsy maintsy fitaiko daholo reo tena tsy havita nininina mihitsy raha mbola tsy mahita azy mianaka ka manahirana lesy zany aleo aloha tsoko marianina dia nareo no miresaka an'izany asa raha naiky an'izany izy aloha sady ty efa tamin'ity koa izy aingana ianao raha matoa fa misy iny
Ary nga mbola tsy vita ihany ty zaridaina ty hatramin'izao. Ka angataka ody hono rabary. Tsy salama ho ny vadiny dia andeha hijery an'izany izy. Tsy salama? Fa nanina vadinao rabary? Ka tsy zany re Madame Marianne fa nitondra zavatra navesatra be izy omaly. Navesatra loatra le izy dia izany nahatonga azy nianjera. Zay ary ane ka tsy nahatory mihitsy aly le. Zany ve? Nitaraina ho marary foana izy parain'ny andro. Dia izay mihitsy angeny somary nahatara kely andro amin'ny maraina io. Tena loza kosa ny nahazo amin'ny vadinao zany rabariko. Dia efa any amin'ny hopitaly zany izy zao. Ka mpanotra hono nitondrany azy. Mpanotra? Fa maninona raha noentina tany amin'ny dokotera? Ka mbola sarotra be zany ry Madame Marianne. Zay anio ka tsy mba manana tahiry kely akory hitondrana azy ihany. Ka andeha hody hijery azy any an-trano zany ianao. Dia ahoana ny asa? Ie, ny asa indray mametoky anareo mivady fa tsy maintsy vitako ireo raha-pitso marainy. Sady efa mba vitako daholo koa ny asa sasany. Ny fanamboarana an'ity zaridaina ity sisa ny tena ataoko. Ka zao ary atao ve aloha izay vitanao dia raha toandro ianao mandeha. Aiza kosa dia zao vao amin'ny firy izao ianao dia andeha hody sahady. Fa maninona nefa rehefa tena vita mihitsy ireo voasaina mody ihany izy. Na rehefa tolatolakandro iny manjary manimba ny asa ane zany e. Aleo re izy ody raha manana. Amonjy ny vadiny ene izy e. Izany vadiny efa hoe tsy salama zaniko. Ka le asa raha matoty lasa miangona be a. Mbola be deabe ne ho any asa tokony ataony ao e. Tsy maninona ho azy zany. Rehefa makatỳ indray izy dia ataony. Zany rabary a. Raha toandro ianao mandeha. Ie, misaotra betsaka madama. Tsy maninona zany. Dia zao koa ry izy mivady a. Raha mba tsy mampaninona anareo dia mba omeo vola kely ihany aloha mba hividianako fanafody. Tena tsy misy mihitsy manko ao an-trano eo amin'izao. Zay indray re sabola. Mbola tsy andro faraisaka raha manely ty zao e. Ka mba avonsa kely fotsiny aniny angatahako raha manane. Zay mba azonareo mena fotsiny. Ka ataovy ary aloha io dia mandalova ao an-trano rehefa andeha ianao e. Zay va lasy zay? Rabary tandremy fa mbola tsy maintsy araka amiko any andrenivohitra indray lahy amin'ny herinandro tonga dia alaminy daholo izay ataon'la rehetra fa tsy rehefa andeha indray tsika vao anahirana eo. Zay fa lasa. Eny are, masotonareo. Tena tsy makasitraka novidiko mihitsy raha indra manana iny ka. Atahoana moa e. Ary mba nagaga koa natonga Madame Marianne ho lasa tsotra be tampotampoka teo ka. Hatramin'izay nefa olona kizitimbelona sy tsy azo ifampiresahana mihitsy. Zao anefa izy toa lasa malefaka be zany. Fa ahoana ary. Asa kosa amin'ilay hoe lalao marary dia izay mahatonga anazy ana ohatran'iny. Aleoloha vita fitaninga indreto e. Fa arina mandinika an'izany eto fotsiny. Sady maika monja azy mianaka koa. Aodry izy mianaka. Dada, angatonga sady ianao? Nangataka nody mihitsy aloha androaniko. Tsy mandry mihitsy anie saiko ry very mieritreritra anareo mianaka aty e. Efa nanao neny. Io izy io e. Io mbola matory ambony fandriana io. Vao avy nisotro dite kely izy io dia mitafatory. Ay, dia nanao na ny tany am-panotra? Ka hoe misy zavatra voadona zany io ao amin'ny valahany ao ry dada. Ary tena voadona mafy mihitsy satria ohatrany hoe misy taolana voakasika mihitsy hono ao amin'ny valahany ao. Izay ny tenenin'ilay mpanotra. Zany ve? Dia ahoana zany vero a? Ka ahoana moa fa dia norony teo neny e. Rehefa avy eo izay dia nasainy nody. Raha pitso maraina indray hono miverina any dia tsy mahazo manao zavatra mafy tsony hono neny. Dia mba efa tsy naninona avy eo hono zany izy io tao aorianany nanorana azy ka. Eny e, izy anono laza hoe efa tsy dia maninona tsony hono e. Sady tsy dia maharatsy tsony koa rehefa mamindra. Ka tsy maintsy mbola ohatr' zany anie aloha e. Ny valahany mihitsy mantsy ny voadona ka izay mahatonga azy tsy afaka mamindra. Dia mba efa nisakafo izao izy io ka. Ka izy ary ange tsy mety hinana e. Efa nomeko izy teo fa tsy te hinana hono izy dia io dite io izao no mba nisotroiny teo dia izay. Nefa tokony hisakafo ihany izy ka. Manjary vao maika mahareraka azy manko ny tsy fihinanany sakafo ohatran'izany. Fa io aloha izy ry dada mba jerojereo kely fa andeha tady an'ireto zavatra nasain'ny mpanotra tadiaviny reto Fa zavatra indrendry vero? Asa fanafody? Ie, fanafody ny neny hono reto. Dia aiza izao ianao ny andeha hitady an'ireny ka? Ka eny amin'ireny mpivarotra tapaka-hazo ireny hono ny mety ahitana any reto e. Efa tokony tamin'ny maraina ange reto ny tadiavina ry dada fa tsy nisy ny andro an'iny tady dia tsy afaka nandeha nividy ahy. Fa nga zavatra be dia be ilay izy? Ka fa nalala le manantena aminazy fotsiny hono io. Mety manantena be manko izao io amin'ny alina. Ka mandeha anaingana ianao raha zany. Dia ty mba hitondray zavatra kely izay mba tsarotsaroany vavany any.
lasa ry ahy ary mikofokofoka ny lalao zany ie mety taitra angamba izy ka lalao efa nanao ianao zay Sabary hay ianao efa tonga ary hay sy vero efa tonga ka ivery indray lasa nandeha mividy an'izany fanafodina sy ny mpanotra vidiny izany hono izy ay fa efa nanao ianao zay ry lalao sao efa tsy dia maninona intsony fa somary mbola reratreraka fotsiny ka ianao koa anie efa tsy salama nefa mbola tsy misakafo ihany ka tena tsy mahatela anie ahy eny toa efa mahatsiaronao anay ihany fa ny vavako mihitsy ny toa mbola tsy te hihinana koa efa nasaiko nitondra zavatra ho anao any ihany vero ka rehefa tonga izy dia misakafo aloha ianao fa izy aloha zao ny tena mbola hoe reno marary anao lalao ka le valahako ihany anie ny valahako ny tena mbola raiko manaintena sy mandreraka be ny vatako iray manontolo ka tsy maintsy mbola marary sy manaintena be aloha io ko fa rehefa mahazotra sy fanafody anie ianao dia tsy maninona io ary fangamora bary tsy miasa ianao anio ny toa efa atao trano sahady nangataka nody mihitsy ahy ny teny tamin-dramanana dia navelany nody nangataka ody aloha dia mba nanaiky ve raha manana raha manana ve ozy ianao dia mba hanaiky eo madama ny lazako fa tsy salama ianao dia izy ny namela ody aloha kaka mankoko dia raha petson-draisana ianao vao mandeha makany miasa sady betsaka mihitsy anie zao ry lalao ny asa mbola miandry ao raha pitso raha ny marina manko dia nasainy nanao ilay zaridaina be eo mihitsy andro any saingy no ianao tsy salama dia najaniko mihitsy aloha izy fa raha pitso vovitaiko fa naninona nefa raha tsy nody fa natao ihany aloha ny azy dia ho sahirana soreraka be andray izao ianao raha pitso ka tsy mitombina mihitsy anie saiko ry lalao ataoko ahoana ny mieritreritra hoe sahirana rery ato nareo mianaka na aleoko mihitsy aloha nodina dia hoe mbola be asa ary misy olona mandondona any any ivelany an'izany vetivety aloha lalao andeha hijery an'izany mandana tokoa aloha jereo tena hitako tsy mitombo-tsaina mihitsy raha bary ezana tokoa aloha tia nahazo atampoko ity tena hoe andro miditra mihitsy ngamba fakiterany tao lalao na natitra nyity taratasy ity fotsiny izy ohatra fa taratasy eny eny raha bary ary taratasy taisa ka anga mbola fantatra andraso aloha fa sokafana dia jerena ary andraso fa avy aiza ono avy any ambanivohatra reo ty ry lalao avy any ambanivohatra avy any amin'ny dadasiny eny izany zay mihitsy ary andraso efa kina sy atao anatiny maninona tsara fa misy inona to mataitra anao raha bary fa misy inona hony andray marina ataoko ahoana ny laza amin'ity amin'ny lalao fa inona daholo ary izao zavatra mitrango izao fa inona ny voalaza ny taratasy eo raha bary toa endratrendratra be ny any ny fahitako ny endrika eo izany fa misy inona lalao izany hoe taratasy milaza manjoana ety fa taratasy milaza manjoa ahoana koa ianao koa moa izany tsy tonga dia lazaina sy voalaza fa mbola be safarin-dresaka sy miodikodina eo ihany lalao inona taratasy milaza ny fahafatesan'ny rainao any ety maninona maty vao io maraina io hony izy maty hoe dada zany ho ahy tia ny taratasy fampilazana manjo raha jerenao andray dada dia maty tokoa ve dada kosa tsy marina izany raha bary oka re izay ry lalao mangina fa efa izay ny enao anjarany losenina raha ty tena tsy naposiko raha bary tsy maty izany dada mahereza lalao oka izay fa tsy tokony hitomamy be ohatran'izao anie ianao oka ho azy zay mbola tsy salama anie ianao ry lalao tena tsy naposiko
fa ianao no navady azy karaha araka ny voalazany ty taratasy ty dia toa hoe nijanona tampoka ho no fony vao io maraina io ange hoy zany maty dada eny efatra amin'izay mihitsy eny dada ny salama fa nanana olana tamin'io fony io dia ahoana zany drabary ka ahoana moa fa dia tsy maintsy mody any angelo zany tsika raha araka ty ferapary ty manko dia raha afaka pitsony natao nyfandevenana nefa ianao ty mbola tsy salama dia ahoana zany tsy maintsy midina any na marary oatra ninona sa tsy maintsy mijery an'draiko farany ka ianao anery lalao marary sa tsy maninona tsy maintsy mandeha any aho aleo rehefa avy mandeha miotra raha-pitsy maraina dia manaingitsika dia ahoana marina moa zany ny fanarahanao ty otra mety ve za miatoato be zany le otra ka misy mpanoatra koa ny any ambanivohitra ilazana fotsiny ilay mpanoatra ty dia andray toy izana mandra-piveritsika eny ary karaha zany aleo indray aloha zany andeha hiverina any amin-dramanonako tsy maintsy milaza amin'ny amantsy tsy afaka ny asa aloha zany mandra-piveritsika any zay mihitsy sady raha mba mety re rabary dia mba maka voanjakely any tena tsy misy hoentsika mody amin'ny mihitsiny zay zany aloha fa andeha indray lalao sady fintaminy keo verikely fa lasa dia zany rezy mivady zany natongavako aty aminareo tena tsy maintsy midina raha-pitsy amanko izay mivady mba tena nampalahelo koa rabary zany zavatra nahazo anareo tamiko zany ka marina kanefa ilay vadinao moa zany mbola tsy salama akory ka zay mihitsy anie izy tsy manaiky mihitsy fa hoe tsy maintsy andidina any ambanivohitra hony ka rariny kosa aloha zany rainy kosa ve moa dia ahoana ly ty zany dia tsy hiasa indray zany lahy mandritra ny 3 andro be zao ohatra ny tena tsy mety zany marina ny asa to efa miangona be ohatra n'inona dia tadidio koa fa ialahy tsy maintsy mbola hiaraka amiko any andrenivohitra amin'ny alatsinainy ka zay ne raha manana mba hiarako aty aminareo mivady aloha tsy azoko atao mihitsy ny mila azy mianaka andeha rery any midedava hevitra lahy fa tsy mety zany ny asa lesy tsy azo atao an'izany mihitsy tena mba miangavy ry raha manana zavatra tsy nampozina ane ty ka tsy mety ho azy zany raha mandray andro elany tsy miasa tsy mampaninina ihany fa 3 andro be zao veko miala tsiny tena tsy anaiky an'izany mihitsy mba aza atao an'izany moa raha manana zao rabary satria moa ianao tsy mafony andefa rery mivady aman-janaka ao any ambanivohitra ny asa tokoa nefa tsy azo avela amin'izao tsy maninona fa afaka manatra azy mianaka ianao raha-pitso saingy vatany vao tonga kosa izy dia tsy maintsy miverina ianao ka tsy zany angery madama fa tsy misy fahatsony lesy zany rabary efa mamindra fo amilary zany ny vadiko fa raha za mihitsy aloha dia tsy anaiky an'izany efa mba manao izay azony atao ihany zany izy saingy rehefa tsy manaiky moa lahy dia tsy maninona fa afaka mandeha lahy saingy mialatsiny kosa fa tsy afaka ny andray alatsony izay mivady oka kosa re raha manana dia aiza indray zany ny asa raha tsy afaka ny andray antsonareo ka zay anjarany lasa isany mieritreritra eny ary tsy maninona fa aleo fa hanatitra azy mianaka dia hiverina monjy anareo aty zany zay mihitsy ary zao koa ilahy manko tatoato lasa zatra maka an'ity avansa lavy ity tandremy fefakely sisa ny karaha maraisy ny lahy farany volana efa alany alainy latsy kelikely daholo mantsy eny re raha manana amin'ity sisa maka farany dia tsy akatsony tsy maintsy naka taty aminareo manko satria ao aminay tena tsisy na dia sarandalana hoentina midina azako ka ito ary ny vola tadiavinao ary mandeha ihana amin'izay fa efa ho ariva ho andro eo dia misaotra betsaka madama Marianina andeha aloha zany fa dia manao velomanareo mivady rabary tsy maintsy tonga aty lahy amin'ny alatsinainy vao tonga lahy dia manainga ho any an-tananarivo indray tsika mazava raha manana zay fa veloma mba tena ambin-doza mihitsy rabary reny raha manana ka marina ny eo tsitra nefa ny eo maty any ka zany rehefa raha tsy vitanako ianao koa moa dia mbola manome alalana azy anatitra mivady aman-janany ihany ko efa nomena vola ve dia mbola vela tsy hiasa ihany ka no ilay vadiny salama ngeny antony namelako azy anatitra mivady aman-janany ihany sao dia nanatsiny mantsy raha misy mahazo amin'ny vadiny amiko
fa inona ny rarahinan'izany isika efa namme fa tsy hoe nijery fotsiny akory sady zany koa rehefa miasa raha ny sitrapoko aloha dia tena tsy navelako mihitsy zany hoe izy mba tsara fiasa fotsiny enao ve moa agaky adrareo aloha za jiran'ilay sakafo nondakozia ao ay tonga dada eny anaka efa tonga ary fa maninona ny tao malokendrika be ohatran'izao ianao fa misinna rabary avelao aloha hipetraka ry lalao ary efa nanao ny ianao efa ninana le fanafody inany tsy azo hohanina raha tsy efa avy misakafo hariva mihitsy mbola vao io asaiko karakarain'ny veroa fa nanao ahoana ho any tany amin-dramanana tany navelany ihany ianao ka anga ozy ianao tsy lozany nataon-dramanana tany atry fa ahoana ka efa hoe tsy navelany nandehako mbola maro ny asa tokony ataoko dia tsy azo ny atao mihitsy ny amela andeha any tsy zany koa manko fa andeha anatitra tanany Antananarivo ane izay milatsinaingy efa nilaza tamiko izy fa na mesinna hoy na mesinna dia tsy maintsy miaraka aminy andray kosa rabary dia sany izy mivady ve ny manao an'izany raha fozanao any maty dia tsy mba mananjoa anotrina ny fandevenana azy kory fe zany ianao fa dia niasany ihany ny ambony ka ataona lalao efa mba hanezaka ny nandresa lahatra azy ihany saingy tena tsy manaiky mihitsy izy ny any azy natao hony dia hoe afaka manatitra anareo mianaka fotsiny zay ary vatany voatongo nareo dia tsy maintsy mitoto miverina ty indray mba tena tsy rariny kosa zany rabary tena mariny dia tsy mba nangoraka kory ve izy mivady izy ve angoraka anao eo zany zandray raha ny rahonany hoe oroana hony raha tsy manaiky an'izay zavatra lazainiko tsy ahoana zany no atao ka tsy araka aminay zany ianao manatitra anareo mianaka fotsiny ara-pitso dia miverina indray avy eo aroa no rabary mba nanome volanao ihany ve sa izy aloha nanome ihany laza fotsiny izy fa hoe efa kely no sisa ny ambom-bolako any efa lanina layntsika tsy kelikely daholo manko ny ambokaramako rehetra taniko kely ane sisa hoy ny azoko raisina amin'ny faranvolany tena loza mihitsy ny afetsiko ireo mpampiasanao ireo ka mariny fa velao zany hoany raha manana mianaka ve agaga anao fa efa vita zany ny entana hoentinareo mianaka efa vita daholo aloha hatramin'ny akanjonao ary nefa natao verao daholo tsy maintsy analan'ireo indray zany zaoko andrasao ilay soroko vetivety sady manavesatra anareo mianaka ny fotsiny kay rabary fa maniny ianao ry lalao tena manaikitra be tampoka indray ny ilay valako ka ianao koa anie mbola mihetsiketsika ambony fandrino ihany maninona raha mitsotra makaina aloha ka saika mba hiarina keliny tena efa mongo eo tampandriny eto mihitsy ny lamosika eo aloha eo aloha miverena matory eo mpandrino ihany dia aza mbola mihetsiketsika mihitsy fa so dia anahirana io indray ianao ka eny ary mba asavy kely makaty ane very vetivety mba anotrotra kely ny valako aloha tena maharary be mihitsy izy zany ko andrasa aloha fa tsoko vetivety izy mety mbola lasa ny ivelany andray ngamba zao izy ko rabary efa vita vely ty izy ao sa mbola tsy vita foana atoandro eny eny ny andro efa kely re sisa raha manana mamatotra andreto fotsiny dia vita atovy aingana lesy fataraika zao ve vao hiala ty tsy ho amin'ny firy indray vao tonga any ary efa nijerelona daholo ve moa mombamomba n'le fiara rehetra so dia mba hanary an-dalana indray mantsy efa voajeriko daholo io ka efa milamina daholo ary rehefa vita dia midina amin'izay lahy eny dia ndao andeha andrasy fa efa hidina zay ka andao amin'izay aleo aloha entin'ny lahy ny fiara fa rehefa ny an-dalana any hoetiko ka midira amin'izay ary ianao raha manana koa ve dia hitandimby hitondra an'ity fiary teo zany miala ty fotsiny izy mody miteny an'izany an'izay izy mianaka tena malahelo azy indray zany ka sady tena mbola tsy salama mihitsy ny raha nifahitako ny lalao tamin'ny maraina iny na ny mamindra rehefa mila tsy ho vita mihitsy raha ny tokony ho izy aloha dia toko mbola tsy hidina za mihitsy izy mianaka na ny mpanoatra ary ny teny hoe
tokony mbola hijanona aloha izy satria sarotra be ilay mivaovam-panoatra. Saingy izy moa tsy nanaiky ka atao hoany. Mifanafody fotsiny na sain'ny mpanoatra nentina sy nampiasainy. Fa inona rabary tia mahalasa saina be anareo tia? Toa tena variana be mihitsy izy zany. Tsy zany fa mba nisy zavatra nahalasa saina kilary raha manana. Ay, fa hono marina ho aly ty. Ny alina ty marina moa zany mbola velona ny daholo ny ray aman-dreny sa efa maty? Efa samy maty daholo ny ray aman-dreny ka vao kely mihitsy dia niara-maty ry zareo. Ay ve? Dia iza zany nitaiza sy nampianatra ny lahy tamin'izany ka? Ka angamo za raha manana mba nianatra zany a. Tamin'ny fahavelon'ny mamanay sy dadanay any mba nianatra. Fa rehefa maty ry zareo dia voatery mipetraka tany amin'ilay anabavin'ny dadanay ary tsy nianatra intsony nanomboka teo. Dia mbola any zany io anabavin ray an'ilay io amin'izao? Mbola any izy ka aty Antananarivo aty any izy no mipetraka. Dia lahy zany tsy nitady ketrika azahoana vola na ohatran'izany mihitsy tamin'izany fa dia nijanona fotsiny tamin'izao. Ka ny tena marina ny raha manana dia tsy afaka nanohy ny fiainako toy ny olon-drehetra intsony nanomboka teo nandritra ny petrahako tao amin'y zareo manko dia nasainy zareo nivarotra nandehandeha. Dia nivarotra ohatran'izany foana mba nandany ny androko. Tsy nandray karama nefa tamin'izany fa niantoka sy nitaiza fotsiny zareo dia izay. Tena mampalahelo koa ilay zelahy zany ka. Sady mampalahelo lahy no mampime. Elahany zany le tika nataon'ny olona tohatra fiakarana fotsiny. Nasain'ny karama ho azy nandritra ny taona maro lahy nefa tsy mba nijinjy izay vokatry ny fahasasarany lahy akory. Kanefa na izany aza tsy mametsirin'ireo olona nitaizany lahy ihany koa Elahy mihitsy mivendrana sy tsy mba fetsy. Elahy ve le ty dia nanaiky botona atao fotsiny fa tsy mba nikaroka hevitra mba hatongavany lanana no avy lahy manokana. Ka atao hoana moa raha manana? Tsy nanana hevitra an'izany mihitsy satria amiko dia zarako aza mba nisan'ny zareo nitaiza. Tena tsy fetsy elahy. Ny azo ho lazaiko ny lahy ray aman-dreniko vonona ny ampianatra hatramin'ny farany ary vonona ny andany vola be amiko koa izy ireo mba amitako izany fianarana izany nahatra ny ampita ary. Saingy ny saiko rehetra tsy nazoto sy tsorotra tamin'izany fianarana izany mihitsy ka dia nanapa-kevitry ny tsy hianatra intsony aho fa hitady sy hikaroka ny asony tenako manokana. Izany hoe tsy nety nianatra intsony aho zany niala tamin'ny fianarako aho dia niketrika sy nikiry-teny foana. Nitady bizinasera madinidinika teny fa tsy nijanona fotsiny tamin'izao ohatran'ny lahy. Ny farany dia izao izao hitan'ny lahy izao. Inona ho elany tsy ananako ka? Amiko ilay tia ny fiainana dia ady ka tsy maintsy miady mafy lahy raha te ho tafita. Tsy manana diplôma be foana akory ny tafa amin'ny fiainana fa izay miketrika ihany. Ka tsy mitovy kosa ny antsika raha manana ny anao na dia hoe tsy nianatra intsony aza mbola teo aniny ianao ny ray aman-dreny afaka hanohany afaka hanampy anao ry zareo. Fa ny ange niandry ny akinana mihitsy ny tsy teo intsony. Fa nga le ty elahy tsy maintsy hiankina amin'ny ray aman-dreny lahy foana. Elahy mihitsy no mila miketrika. Nianga ireo ray aman-dreniko ireo nisy nanampy anazy antsony rehefa niala tamin'ny fianarako aho. Tsy nisy nanoha anazy antsony ireo satria noheveriny tony ny zaza maditra dia za rery sisa nikaroka izay nasoa teny. Rehefa taty aoriana moa dia tsapany aminy fa nisy vokany niezaka nataoko ary dia gaga sy nanenina mihitsy ary izy ireo tamin'ireo vava tsy ambina nataony zareo tamiko. Ay ve raha manana? Izany ary ajanony kely aloha fiara fa somary hijanona kely eto amin'ity trano fisotroana ranom-boankazo ity tsika. Tena ohatran'ny mahatsiaro mangateta mihitsy amantsy. Eny ary patron. Tonga lesy rabary dia alaivo daholo le entana rehetra ao anaty malina ireo dia tonga dia hoe toty an-trano Ay tonga nareo ary tonga aloha be. Ka tonga aloha daholo mipakahitana dia mba afaka loloha zay Ary aiza rabary? Ao ivelany ao izy ka mbola mamoaka an'le entana nentinay avy tany. Fa misy ilainao azy nga? Tsy izany rehefa tonga teo ny zanany nitady azy. Ny zanany? Angamo ny zanany tsy mbola any ambanivohitra Ka atao hoe marary be any amin'ny hopitaly indray hono neny reniny dia izay no nahatongavany teo. Zany very Marianina? Reto le tana raha manana. Ataovy eo aloha reny Rabary nandalo nitady anao teo any zanakao Ny zanako? Ivery ve? Ieno sa tsy zanakao moa le vehivavy somary kelikely iny? Fa inona ho ny antony nahatongavany teo? Ary angako me fa tonga ry zareo Ka tsy dia haiko loatra Izy koa man tsy nanazava tsara fa ny zavatra nilazainy teo fotsiny dia hoe toa marary mafy any amin'ny hopitaly indray hono ny lalao vadinao Andriamanitra, fa marary mafy ahoany? Fa nisy inona hony? Ka efa hoe tsy fantatro
Tsy niteny izy fa ito. Taratasy ito fotsiny napetrany teto anao. Aiza hoe vakiko. Maninona? Fa inona hono le tiany lazainy ao a? Tena marary be hono ny vadiko raha manana. Ary tsy maintsy mamonjy eny amin'ny hôpitaly farak'izay aingana sao dia n'izao. Fa tsy maintsy mandeha ahoana koa e. Dia ahoana indray zany ny asa tokony atolona aty ka? Avelao izy andeha raha manana. Avelao izy andeha hamonjy ny vadiny. Mandeha ana re rabary a. Vojo eo aingana aloha ny vadinao. Sady raha araka ny filazan'ny zanakao tonga teo dia toa hoe tsy misy olona mihitsy no miandry azy any. Eny ary Madame Marianina fa misaotra betsaka anao a. Zay zany aloha fa andehako. Mandalo ihany rehefa misy vaovao. Ka tsy maintsy mandalo eo koa moa elako. Apetrapetrao daholo aloha zany ny any rehetrarehetra dia miverena aty fa mbola betsaka koa ny asa miandrelona aty a. Mba moramora re raha manana fa aza manao ohatr' izany a. Ny vadiny raha ve mbola tsy fantatra akory izay mahazo azy ihany na ahoana dia efa izany sahaty ny zavatra ataonao. Ka marina ane zany e. Any amin'ny hôpitaly any zao tsy maintsy mila vola ry zareoko. Inona nefa ny vola horaisiny raha tsy mamonjy miasa aingana aty izy. Zay re izy mivato fa lasa aloha. Tena mba tsy rary mihitsy raha ny ataon'ity raha manana ity ka. Dia tsy mba mangoraka kely akory izy amin'izao zavatra mahazo anay izao. Mbola niasany foana ny ambony aminy. Aleo aloha andeha aingana. Mila mamonjy mivady aman-jana koa. Vero efa nanao neny. Mbola ao anatiny ao izy ry dada. Mbola tsy mahatsiaro tena foana ozy ny dokotera. Fa angao mbola tsy azo jereny. Ka mbola tsy azo jerena mihitsy hony. Dokotera azy efa ela be ny hiditra tao fa mbola tsy mivoaka foana. Ory vero fa inona zany ny tena nahazo azy? Ka izy ange tsy naninona akory. Tonga tany izay tamin'ny omaly mbola tsy naninona izy. Fa androany maraina izy no tsy nety ny fo teo amin'ny fandrinana tao rintsony. Fa tsy ny fo ahoana. Aza vao tsara misy aloha vero. Ka hitany dada. Vao tonga tany aloha izay omaly tolakandro dia mbola tsy naninona mihitsy izy. Mbola sakafo tsara izy fa noho ny alina ny andro dia nitarena hoe nararan-doha be izany. Sady lazainy fa manaikitra be izany hoy ny valahany. Dia nasiako an'ilay fanafody amin'ny mpanoatra iny sady niotroroko teo. Izay izy vao nahita tory. Kanto moa rehefa maraina ny andro dia namoa azy nefa izy tsy nety ny fotsony. Dia teo ny olona vao nikoropaka sady nitondra azy tany amin'ny dokotera aingana. Dia olona dokotera avy eo hoe tsy maintsy miakatra aingana hono izay fa tsy vitany io. Dia io nentina niakatra io izy ry dada. Hatramin'izao nefa izy mbola tsy mety mahatsiaro teny io foana hatramin'ny maraina. Andriamanitro. Fa inona ary nahazo azy alina tao e? Ka mbola tsy fantatra ny edy dada e. Mbola miandry dokotera vao fantatra. Ty izavy zany niakatra niaraka taminao taty? Ka tsy nisy olona niaraka taminay e. Reny anadany neny anankiroa reny ihany nitondra azy taty. Fa dia nisy inona loatra raha vero a? Tsy akory dada. Oay dada, iny misy dokotera mivoaka? Eny tokoa. Ary mitady atsika angamba izany fa toa merikerika beko. Andrasa aloha nantony vetivety ary vero Dada, fa inona antenen'ny dokotera tao toa kifikivy be ianao? Mbola tsy mahatsiaro tena foana olona laotra amin'izao e. Manao krizy be foana hono ny ataony eo. Zany ve? Fa inona hono tena mahazo azy ry dada? Ka hoe arerahana be loatra hono e. Dia miampy areti-po koa. Zany inge mahatonga azy anao krizy be isaky mihetsika ao e. Rehetra izao lisitry ny fanafody no mihiny aty eo. Nefa nery vero ka tsy misy mihitsy ao na dia ariary azy e. Ny fanafody nefa rehetra efa mitentina ohatr'inona. Ary maninona aloha raha mandeha any ampiasana ny dada dia any aloha no mitady. Ka tsy maintsy hoe izay inge izao aloha natao e. Nefa dia mety hanome andray ve izao raha manana? Fa ahoana moa izy ny tsy hanome e. I dada ane tsy hoe indrana ny volany fotsiny fa mikaramany dada ny angalany dada e. Ka nga mory very izany karama lazainao izany misy ohatrinona firy-tsony a. Za zao mino fa vola kely fotsiny no omeny eo sisa raha toka hame moa izany izy. Tena zany aza very dada dia tsy mangoraka akory izy amin'eny marary io a. Tena mbola tsy fantatrao marina izany raha manana izany ry vero a. Lazaiko anao fa tsisy raharaha iny azany na dia efa hita amin'ny marary be eo ary ianao. Aminy ambony loatra ny vola ka tsy homenimeny fotsiny ianao io izany.
Zaho aloha tsy manantena be ny any aminy, saingy andeha angavy any any aloha satria tena tsy misy vahaolana akoatr'izay intsony. Ianao ihany eo sao dia misy lany dokotera manko ka tsy ahita olona eo izy. Dia rehefa tonga eo ry dada to dia lazao fa lasa nandeha niverina any ampiasana vetivety eo dadanay. Eny rehetra dada, ary aza ela be ianao sao misy hitadiavan'ny dokotera. Dia izany reza mivady niverenako indray aty aminareo. Tena lafo be manko ny fanafody lalao vadiko nefa zahay tsy mba manana kely akory. Tena mba loza kosa nahazo anareo izany rabary ka. Dia mbola tsy mahatsiaro tena foana izany izy hatramin'izao. Hatramin'izao mbola miala ny enina amin'ny ompitrabo. Angatsy tena mampalahelo ry Madame Marianina. Karaha ny hoe hitady vola aloha rabary ny atondiany lahaty aminay dia tena malahelo milaza milahy fa tsy mbola misy mihitsy aho. Hitan'la tsara mantsy fa tsy maintsy mbola anafatretana maromaro mihitsy Netana netina tany Antananarivo koa moa reny efa hitan'la ireny ihany fa kely dia kely. Tsy dia nisy vola be ohatran'ny mahazatra Tena mba miangavy ry Ramanana. Mba ampy rehefa tena tsy misy azy tarainana ntsony nefa tsy aty aminareo Fa aiza daholo le tia ny fianakavianareo Anga dia tsy misy azo ilana vonjy mihitsy any tena mba miangatra ianao Ramanana. Ny fianakaviana eny ka sahirana be daholo Tsy mba misy azo antenaina amin'izany mihitsy. Na reo zao mba fanantenako sisako. Tena mampalahelo anareo izany rabary. Nefa araka ny nolazain-dramanana teo dia tena mbola tsy misy azo omenanao mihitsy izao ato aminay mivadiko. Tsy izany manko fa voateo ihany koa ny antso ny zanakay mianatra any ivelany fa hoe mila andefasana vatsony izy. Dia tsy maintsy mbola andefa an'izay indray aloha izay. Ankoatr'izay koa moa tia asa be amin'ny fambolena mbola tsy maintsy atao ty Tena mba miangavy ry ary izy mivady Tena lelafiko ireny faladianareo Mba vonjeo fa efa avotraina ety Zao rabary Ito ny ambony karamanla sisa rehetra Mba efa manampy an'lary amin'izany satria na ny farany volana raha mbola tsy tonga akory kanefa efa lasa an'la daholo ny karamanla rehetra. Mba anekafa indray aloha mameno izay tsy ampy Ndray kosa Ramanana. Ity ve sisa mba ambony karamako? Ino lesy Ino ny arany efa nampiko Raha ny totaly ny vola efa nalainareo taty aminay manko dia efa tokony tsy misy vola ho raisiny lasony. Dia inona moa izany Ramanana vita an'ity? Na ny ray amin'ireto fanafody reto akory raha ve mba marina mafy raha ho azy nito. Ka ino ny karamanlako? Ary maninona aloha raha ohatra ka omena azy ilay vola saika nafarana zezika ao Mbola tsy dia ilaina maika manko izany. Fa ianao ve raha matoty mitapy mihitsy dia inona indray izany ny vola nafarana zezika eo raha omena azy ka? Misy foana reo Ramanana. Aleo aloha hamonjena azy fa avitrainana ety Atao mazava tsara fotsiny ny fifanarahana rehetra. Dia raha tsy mahita vola ka na zezika eo izany tsika dia ahoana Io tany eo ane ka tsy tokony andrasana tsony Mbola tsy tara re izany Avy alao aloha iny vola iny andrabary fa ho hita eo indray ny toyany. Nao tia koa raha matoa Eny ary ka zao rabary tsy maninona fa omenanareo izany ny vola saika nafaranay mivady zezika fa zao kosa nefa tsy mahazo karaha mela mandra-pahafan'la an'izay vola zay ny fifanarahana. Ka ahoana manaiky? Ka atao ahoana ntsony moa Ramanana? Efa tsy misy safidy intsony eny ety manaiky saingy firy volana moa izany no anefako an'io trosanareo io? Fa ohatrinona moa izany le vola dia davon'lahy Ka izay ampy amin'ireto fanafody reto ihany anie Ka hoe tao ty ary jereko iny taratasy lisitry ny fanafody iny Ay raha zao fahitako azy zao dia betsaka ihany reto Ka zao hoe amin'ny volana ambony iny ihany izany lany tsy mandray karama mihitsy. Izany hoe miasa isan'andro isan'andro ihany lasaingy tsy mandray karama fotsiny. Izay ny tamin'ity vola lasan'la ito tsy inona ka ahoana? Dia tena tsy mandray tsony mihitsy ve izany za Ramanana? Ka efa hoe zay tsy mandray na inona tsony la zany aloha. Tena efa fanampinanao anie izany rabary Fantatrao tsara fa vola tokony ampiasainay iny saingy noho ny zavatra miantra aminareo dia izay ny antony nanomezana an'iny. Eny arery izy mivady misaotra betsaka anareo. Tsy maninona fa vonina any anefa nitrosanareo ao anatin'ny ray volana dia mankasitraka amin'ny fanampianareo. Ary mba asay vao mitandrina koa mifady amanjana ka manaraka efa manjary manome fahasahirananao fotsiny. Eny re misaotra betsaka. Ary zao rabary misy fiovana kely indray fandaharam-potoanantsika amin'ity herinandro ity satria za manko nisy olona nafarako izay hoe anao an'ilay tanimboly ery ambany atsimo ery saingy laza tampoka izy io marana io fa hoe tsy afaka anao an'io indray hono izy fa mbola misy zavatra tsy maintsy ataony tampotampoka Ka zao
Tsy maintsy ela ihany zany no manao an'io satria tsy misy olona afaka anao an'io tsinona ka. Zany ve raha manana? Ka efa hoe zany ho ary tsy andrasana ela tsony fa tonga de manomboka atao io Ka ny vadiko anie raha manana mbola tsy salama tena mbola tsy afaka niasa mihitsy raha tsy hoe efa sitrana tsara izy. De davy indrasana roviana indray zany io asa io vao atao ka rehefa mba salama indray nge mivadiko de tsy maninona fa raha mbola amin'izao izy marary zao kosa aloha tena tsy azoko atao mihitsy ny miela azy ireriko. Aty koa nge tsy mba misy olona afaka hiandry azy mihitsy. Miala tsy ny arabary tena miala tsy mihitsy efa mba namonjy anareo ihany zay fa tsy hoe nijery fotsiny akory. Ka mba tokony jerenla ihany koa le asa. Omeko herinandro raha ikarakara la vadiny lasy anao valila zay tokony ataolona any. Saingy rehefa dila kosa ny herinandro de tsy maintsy miverina aty la manao ny asa. Mazava? Eny ery, alefa lamiko daholo de miverina aty zany amin'ny herinandro. Dada. Vero, fa misy inona inona mampiazakazaka be anao ohatran'izao? Ka tsy zany ry dada fa vao toa mihitsy ny dokotera no mitady any dada. Fa misy inona hony fa naninona eny? Ka efa natsiary tena hony izy fa mbola reraka be fotsiny ka ilaina maika be le fanafody any amin'ny dada. Enao kory Very de fa manaitra ka. Marina raha tsy efa saika ratsy mihitsy ny eritreritro. Aleo aloha fa andeha vetivety aray anatitra an'ireto fanafody reto de ho any amin'iny aloha. De ty misy vola de mandeha enao mijery sakafo any ivelany any. Eny ary nareo sininy zany ahoana? Mandana aloha ianao fa rehefa avy eo mandeha mividy zay tokony hohaniny. Lasa ry Ary aleo aloha tonga de anatitra an'ireto any amin'ny dokotera. Lalao efa mba nanao ianao zay? Efa mba tsy de maninona ka. Efa mba somary azoazo ihany. Ay kosa. Ary mba aiza ho Vero Ho avy ihany izy ry lalao mbola nalefako sakafo any ivelany any fotsiny. Pabereny kely raha aloha raha pare azafady Ka ianao anery lalao mbola tsy mahazo mihetsiketsika mafy ozy ny dokotera Tsy maninona re zany pare mikely fotsiny fa ohatrany tsy mahazo izany mihitsy. Ka indray ary mierena moramora fa aza mbola mihetsika mafy aloha. Tena marary sy nivalahako zany raha pare tena marina Zany aneo alefa nilazaiko anao teo aza mbola mihetsika mafy aloha ka. Fa izy aloha ny tena mbola renao marary anao amin'izao Ka nivalahako ny raha pare ny tena mbola marary be daholo sady ny lohako koa zany ohatra ny lasa marary be tena marary raha pare Andrasara aloha fa siko an'ity ontany ity atao rinanao ato amin'io ianao miakina. Ary mba manao ahoana ny asanao any? Tsy maninona any ka. Nangataka ny tsy niasa mihitsy aloha mandra-pasitranao tsara. Ka mba mety ve zany raha pare mba nanaika an'izany ve raha manana? Ka ahoana moa izy ny tsy anaika sady zoa koa ne zany rehefa salama tsara indray anao de miverina miasa nefa tsy maninona. Ary aza mieritreritra an'izany aloha ianao fa zia salama tsara atao ary sao dia sakafo marina aloha ianao Aoko zao tena mbola tsy te sakafo mihitsy Ka sao dia nona ne ianao ianao ary ty tao tena mbola reraka be mihitsy. Maninona aloha raha misakafo Aoko zao aloha mbola tsy te hihinana mihitsy zao. Raha ny fotsiny omena raha misy io mba sotroiko fa tena maina be ny tendako. Andrasa aloha fa hijerevako dite atsy avelana tsy vetivety ianao Eny re harengany ianao ny any Rena reteo tantara indro miseho dia ampeniny diary asina fanala nohy dada sy neny fizarana voalohany ireo ny anome aina ny tantara Romy Arimanana diary asina fanala Priskara Koto Arimanana miaraka tamin'ny santatra lantoniriny aina sy ravaka Anjanony. Nandray feosinana totosa Iazarandry